Fifaliana valisoa Ratsimbazafy mo ilaina no fifaninanana misy tany VIENTNAM ary mialohany higadonany teto Madagasikara dia naniry mafy ny hitsena azy ipanakanto Big MG. Fa mialohany hanarahantsika ny video dia azadino foana ny miabone ny chaîne-natsika ary apetra ao ambaniny comme ça asio like ny video. Rehefa vita mo ny fifaninanana izay nataony Fifaliana valisoa Ratsimbazafy dia nandefa afatra izy izay afatra manao hoe na dia tsy nandresy aza isika dia faly sy afapo ahy hoy izy satria raha mitaha amin'ny firenendehibe hafa ny firenentsika dia azo lazaina fa somary kely ihany na hoenty manana izany na ny vola eny na ankanjo aza sy ny sisa tsy voatanisa. Na izany aza nefa dia tafiditra anatin'ny top hatrany isika nandritra ny iny fifaninanana iny hoy Fifaliana valisoa Ratsimbazafy. Noho ny firaisankinantsika sy ny fifanohanana hoy izy no antony izao ka dia misaotra betsaka ary tilorako fankasitrahana isika rehetra. Ary tamin'izy mbola tsy nigadona teto Madagasikara dia nilaza i Fifaliana hoe efa TEHODY amin'ny taniko aho araky ny hirany mahaleo izay nataoko tamin'ny fifaninanana ny talenta ilainosy ary maika ahita ny mpiray TANINDRAZANA amiko ihany koa aho hoy Fifaliana. Raha vantany voahen'ny Big MG fa efa hody i Fifaliana ka melaka iriny Big MG namaly tao amin'ny commentaire ka nanao hoe ao fa tsy hainaiko nji. Maniry mafy ny hitsaina azy Big MG ary tsy hay na ho voatsena ny Big MG, tsy hay na olo hafa mety hitsena any misy Fifaliana. Hirarina mo i Big MG mba hahatafatsena any misintsika ary hirarina ihany koa i Big MG mba ho tanteraka izay fangatahany hoe ao fa tsy hainaiko nji hoy izy tamin'ny misy. Etsy andanin'izany ihany koa dia ankasitrahana i Fifaliana satria nanandatra avo any Madagasikara ary anisany reharehantsika malagasy ny nanana any valisoa Fifaliana Ratsimbazafy satria izy no solontenan'ny Madagasikara tao amin'ny misy. Ary haraka izay ny teneniny zay hoe na dia tsy nandresy aza izy fa tafiditra tao anatin'ny top faly miaraka aminazy izahay vahoaka malagasy koa dia mankasitraka anao ry valisoa Fifaliana Ratsimbazafy izahay malagasy rehetrarehetra dia faly ary mankasitraka izay ezaka efa nataonao fa amin'ny manaraka manao misimisy ndray koa dia mankasitraka anao maromaroany toanao valisoa Fifaliana Ratsimbazafy. Ireny tokoa dia manapirofo fa tsy mena mitaha amin'ny firenena hafa i Madagasikara ary manana akantony ilainosy na amin'ny talenta izany na amin'ny atsarana na amin'ny arena eny na inona izany fa i Madagasikara dia anisany tsy menatra mitaha amin'ny firenena hafa. I firenendehibe tokoa no nanaovan'ny Fifaliana iny fifaninanana iny nefa hita taratra tao anatin'izany fifaninanana izay nandresany anjara zany izy ary niakatra avo i Madagasikara. Izany dia midika fa ho moralintsika malagasy, moralintsika amponina miaina eto Madagasikara fa azakivy amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ho faranantsika emo ny tantara mikasika any Fifaliana sy ny resaka mombamomba any Fifaliana valisoa Ratsimbazafy fa harahantsika eo ny tohiny mombamomba any misintsika amin'ny rampitso. Fa faranako any video dia intaniko kely foana ianareo hiabone ny chaîne ary asio like ny video, azadino ny mametraka ny commentaire zay fa veloma vetivety soava mandry daholo isika rehetra.